Tafiditra ao anatin'ilay IFPCO 7 karakarain'ny fivondronan'ny vehivavy mpandraharaha nisy nietsika nitanteran'izy ireo tetsy amin'ny FT Andavamamba natanterahana izany ary nasongadina tao anatin'ity fotoana ity ny arena nanan'i Madagasikara amin'ny fanamboarana ny loko amin'ny akora voajanahary zany saingy tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy izany vokatra izany. Misy enina amby 30 ireo zavamaniry afaka hakana loko na plante tinctoriale fantatra eto Madagasikara ka ny 5 amin'izany dia tsy misy afa-tsy eto amintsika. Manan-karena tokoa Madagasikara raha zavamaniry no resaina kanefa tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ireny mba ho fanohitry ny toe-karena. Isan'ny nodiniany izany nandritra ny symposium izay karakaraina etsy amin'ny Alliance Française de Tananarive, tranombokim-pirenena ary IFM. Mandritra ilay hetsika IFPCO 7 karakarain'ny vondrona mpandraharaha EFOI. Zava-dehibe araka izany ny fisian'ny fikarohana ahafahana manodina ireo zavamaniry sy misy eto Madagasikara. Ny ao amin'ny resaka loko izany aloha ny anjara andraikitra mpikaroka dia ny miezaka atao hoe mifanampy amin'ny mpanao asa tanana sy ireo mpamboly amin'ny fizarana traikefa zany zareo manana ny traikefany amin'izay zavamaniry efa nampiasainy dia zahay atao hoe mitondra le fanazavana siantifika amin'ny fomba fampiasana azy mba tena hoe ampahomby an'le famoahana an'le loko zany. Eo amin'ny sehatry ny asa tanana moa zany no tena iarahanay miasa amin'izay zavatra izay. Tsy mety raha vao tsy misy fiaraha-miasa antsika manan-karena zavamaniry be lehibe. Kanefa raha hoe tsy haitsika no mampiasa an'le izy, atao hoe mi-exploiter zany amin'ny teny vahiny, mi-exploiter an'izay arena be ananantsika izay dia tsy afaka mahazo tombotsoa amin'le izy tsika. Amin'ireo karazana zavamaniry fakana loko voajanahary misy eto Madagasikara dia samy manana ny fomba ampiasany sy ny fitrandrany azy ireo mpandraharaha ny anivon'ny faritra tsirairay. Ampiratiana etsy amin'ny AFT Andavamamba mandritra ilay hetsika IFPCO 7 ireo akora fototra sy ny akora voahodina azo avy amin'izany zavamaniry izany.